Salama daholo androanitsika dia indrindray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fisokafan'ny fivorian'ny antenimieram-pirenena na hilikilika ny mpanao gazety Andry Rajoelina ho jerena izay hanadiovana ny farihiny Mandro Seza manoloana an'izao tsy fampiny rano fisotro madio sy ny fahatapatapan-jiro lava tsy misy fiafarana izao. Mbola ao anatin'izay resaka jiro sy rano zay zara raha mandeha isan'andro tsy miroro afaka mampidibola 20 tapitrisa ariary ho an'ny malagasy tsirairay. Eo amin'ny resaka ny tsy fandriampahalemana indray dia nirongatra ny halatromby izay hita manerana ny nosy. Ireo rehetra ireo mifakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa misisisy tao anaty Tagasi toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fantatra fa nisokatra tamin'ny iny androny omaly iny ny fivorian'ny antenimieram-pirenena ka nahitana fanirikiliana ny mpanao gazety. Tsy voahaja indray ny fahalalan'ny mpanao gazety izay mitrandraka vaovao teny Tsimbazaza. No sivanina ny mpanao gazety afaka nanatrika fivoriana fisokafan'ny antenimieram-pirenena tany Tsimbazaza izany. Nolazaina fa nisy ny fandaminana vaovao izay napetraka hony ka ny sasany nampidirina ary ny hafa nosakanana teny ambavahady. No sivanina araka izany ny mpanao gazety afaka miditra ao anatin'ny efitrano fivoriana. Tsy afaka manao ny asany araka ny tokony ho izy ny mpanao gazety avy amin'ny haino sy vaky jery izay maro tonga hanatrika ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana nanomboka tamin'iny androny omaly iny. Ny fipanina ny fianaran-tsofo no nampiditra ny mpanao gazety saingy teny ivelany no miandry ny vaovao ny mpanao gazety izay maro tonga teny an-toerana fa tsy nahazo niditra ny efitrano fivoriana izay. Ka maro no maneho hevitra manoloana izany fa tena mbola tsy voahaja foana ilay hoe liberté d'expression sy ny fahalalana amin'izay asa fanaovan-gazety zay eto amin'ny tany sy ny firenena. Andriamatoa Andry Rajoelina indray dia ho jerena izay hanadiovana ny farihan'ny Mandro Seza. No tanterahana tamin'iny androny omaly iny tetsy amin'ny Jirama Mandro Seza ny fanolorana ireo camion be misa efatra avy amin'ny banky iraisam-pirenena hanampina an'ireo fiara be efa misy hanatitra rano ao an-drenivohitra ao. Tonga teny an-toerana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nanolotra ireo fitaovana ireo. Mbola nanatitra ny vahaolana amin'ilay olany famatsiana ny rano ihany koa ny filoha. Anisan'izany ny famatsiana rano anireo bonbonne isaky ny fokotany misa 50 amin'ny alalan'ny camion. Ny vahaolana lavitrezaka kosa dia ny fanavaozana sy fanaovana forage ao ampiriky laniera ankady vorobe izay hahazona 420 metatra kiba isan'andro. Eo koa ny fanamboarana ny tobin-drano eny Ambohitra Manjaka izay ahazona 3 alina metatra kiba sy ny station de pompage ao Mandro Seza hahazona 2 alina metatra kiba sy ny station de traitement d'eau eny Amoronakonina hahazona 4 alina metatra kiba anatin'ny tetikasa tana Waterfree izay efa hatomboka amin'ny farany taona na fiandohany taona ho avy io. Ankoatr'izay dia ny fanavaozana tanteraka ny fantsona izay mirefy 770 km ao Antananarivo renivohitra ary tsy maintsy amboarina sy vitaina anatin'ny fotoana fohy ireo tetikasa rehetra ireo izay asa tsy nisy nanao tao anatin'ny taona maro ho izy ireo hatrany. Rehefa avy nanolotra camion dia teny amin'ny farihan'ny Mandro Seza ihany koa ny filohan'ny Repoblika. Nandritra ny fitsidiany any Mandro Seza dia nilaza ny filohan'ny Repoblika fa efa be antsangana ilay farihy. Eto no mamatsy ny rano n'Antananarivo izy kanefa tao anatin'ny 80 taona lasa dia nisy mba nanadio na manao curage ity toerana ity. Feno fotaka ihany koa ao ambanin'ny ilay rano ary rehefa mampiakatra rano ao amin'ny Jirama dia tsy maintsy mbola diovina
ary mandany vola be koa anefa ny akora ampiasaina amin'ny fanadiovana rano izany. Lazaiko androany eto ary efa nolazaiko tamin'ny banky iraisim-pirenena ny fomba fanaovana ny fanadiovana na ny curage eto ka hampitombo avroahiny ny famokarana rano eto Antananarivo renivohitra ho isatrany. Ny fanadiovana ny manodidina no ataon'ny JIRAMA ary tonga dia atao izany fa tsy miandry ela araky ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika ihany raha nandray fitenenana nandritra izay fitsidihany Andrimandry Seza izay. Mbola tafiditra ao anatin'ny jiro sy rano izay hatrany zara raha mandeha isan'andro. Ny faktiora tsy miova, filarambe maharitra hatramin'ny 4 ora isan'andro no hita eny anivon'ny agence JIRAMA noho ny fahatapahany herinaratra misy amin'izao fotoana izao ho an'ireo izay handoa ny vidin'ny herinaratra izay. Maro amin'ireo mpanjifa voatery mivezivezy manoloana izany rehetra izany. Ny faktiora izay tsy maintsy aloha ankilan'izay ary tsy ahitana fiovana na efa voamarina ny fahatapatapahan-jiro sy ny rano isan'andro lava izao. Tsy miroro indray, afaka mampidibola 20 tapitrisa ariary ho an'ny malagasy tsirairay. Afaka mampidibola hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary isaky ny vahoaka malagasy ny fitrandrahana ny menaka mavesatra ao tsy miroro. Raha misy ny finiavana fanjakana hanao an'izany hoy ny profesora Solofo Jonis izay manampahaizana amin'ny sehatry ny fitrandrahana solika. Afaka hampandehanana tsara ny orinasa JIRAMA ihany koa ny solika azo avy amin'ny fitrandrahana any tsy miroro ialana amin'ny fiankinandoha amin'ny findramam-bola amin'ireo firenena avy any ivelany. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray dia mirongatra ny halatromby izay manerana ny nosy tato ato zay. Ny tsy fandriam-pahalemana no hita mirongatra amin'izao fotoana izao, indrindraindrindra ny halatromby raha nitatitra nataon'ireo solombavambahoaka izay voafidy faranteo. Voatery tsy maintsy mivarotra ny ombiny ireo tantsaha, ny omby izay tena ilaina amin'ny famokarana raha ny fanazavana hatrany. Midika izany fa tena mitebiteby ny vahoaka ao anatin'izay fiainana ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana izay satria ny omby izay isany azo sokajiana fa harendehebe ho an'ireo tantsaha nefa dia tsy mitsahatra ireo olon-dratsy sy ireo jolahy mandroba an'izay omby kely n'ireo tantsaha izay isany fitaovana iray lehibe hoentin'izy ireo miasa izay amin'izao fotoana izao. Tsy vitany misy ihany ireo mpangalatr'omby fa matombola misy ihany koa ireo izay mpividy an'izay omby halatra izay dia midika izany fa misy ihany koa ireo izay mpanadio ny taratasy omby halatra izay mba hahafahany ireo izay mpangalatr'omby ireo mivarotra an'izany omby izany eny amin'ny tsenan'omby isan-karazany eny. Ka ny tokony hataon'ny mpitandro ny filaminana dia ny hamongotra an'izay rehetra izay hatramin'ny fakany mba tsy siny izay resaka halatr'omby izay intsony mandrakizay. Ka amin'izay fotoana izay mantsy dia mba hilamina ny sain'ny voaka malagasy indrindraindrindra fa ireo tantsaha izay mpiompy omby izay. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa mitsisy tomatao tagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.